ho amintsika ry havana ny fahasoavan'ny tompo Jesosy. Raha sitrakareo ry havana dia filazantsara araka ny Matthieu toko voalohany sokafo ny Baiboly. Sokafo ny Baiboly filazantsara araka ny Matthieu toko voalohany izay efa navakian'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Ary izay dia ny Apokalipsy toko faharoa ny andininy fahaefatra sy ny fahadimy. Fa tsy hamaky ny Matthieu sika fa ny Apokalipsy toko faharoa andininy fahaefatra sy fahadimy. Apokalipsy toko faharoa andininy fahaefatra sy fahadimy izay teny faneva ny raisin'ny mpitandrina sy ny ankonany isika fiangonana manontolo. Raha sitrakareo dia ndehantsika rehetra miara-mamaky rehefa misy maro-petona dia miara-mijanona mianaran'i Jesosy manao hoe kanefa manateny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao, koa tsarovo izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy zany dia ho avy aminao ka mindra ny fanaovan-jeninao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Amen. Dia ny fitian'ny mpitandrina ry havana lohateny zany Apokalipsy toko faharoa andininy fahaefatra sy fahadimy izany manao hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany. Miverena amin'ny fitiavana voalohany. Dia reto ry havana tadidintsika ao anatin'izany hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany izany. Miverena amin'ny fitiavana voalohany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Miverena amin'ny fitiavana voalohany amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra. Ary miverena amin'ny fitiavana voalohany amin'ny alalan'ny finoanan'Andriamanitra. Averiko izy dia averinareo dia miara-mahatadintsika. Miverena amin'ny fitiavana voalohany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Faharoa, miverena amin'ny fitiavana voalohany amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra. Ary farany, miverena amin'ny fitiavana voalohany amin'ny alalan'ny finoanan'Andriamanitra. Dia ndeha ary jerentsika ilay Matthieu toko voalohany teo. Andininy voalohany ka hatramin'ny fahavita ambin'ny folo. Dia rehefa mamaky an'io ianao ry havana, indrindra vao manomboka mamaky Baiboly, tsy azonao izay lazaina. Masaka ao an-tsaina fotsiny dia izao. Izao niteraka an'izao, izao niteraka an'izao, izao niteraka an'izao. Dia ianao, inona ary ny hevim-panahy lazaina izany? Ny hevim-panahy lazaina izany ry havana voalohany dia izao hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Hitanareo tsara ilay andininy voalohany mba miara-maka antsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy zanaky Davida, zanaky Abrahama. Ilay teny hoe filazana io amin'ny teny Grika dia milaza hoe toy ny milazantsika hoe Baiboly. Ary inona ny Baiboly? Ny Baiboly dia ny tenin'Andriamanitra. Ary efa mitentsika ny hoe zanaky Davida, zanaky Abrahama dia zava-dehibe ao anatin'io dia zanaky ny teny fikasana. Inona ny teny fikasana? Ny teny fikasana dia ny tenin'Andriamanitra. Ary ny dikan'izany ry havana dia izao, ny fiverenantsika ao amin'ny Kristy dia fiverenantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary mampiavaka antsika FJKM dia no antsoina hoe ny soratra masina irery ary ny soratra masina manontolo. Izay no mahatonga antsika rehefa mamaky soratra masina sady misy ny testamenta taloha na ny fanekeny taloha, misy ny filazantsara ary misy ny epistily. Manomboka any amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy, vakiana avokoa izany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Miverena amin'ny fitiavana voalohany lala amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa inona tokoa ry havana ny vokatry ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika? Ny hevitra io ry havana dia izao, rehefa mihaino ny tenin'Andriamanitra ianao, tahaka antsika mihaino ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izao toriteny izao, dia ny voalohany indrindra izao, manome filaminana ho anao. Ary ny dikany hoe filaminana dia misy fahariana vaovao harindan'Andriamanitra indray. Ny hevitra izany ry havana dia izao, misy fikorotanana ny fiainantsika. Rehefa tsy manana ny tenin'Andriamanitra, rehefa tsy manana ny Jesosy ianao, dia izao ny tsara vao misy fikorotanana amin'ny fiainantsika. Fa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra irery ihany, zany mandrindra, zany mampilamina. Ary jereo fa rehefa mamakintsika ny Genesisy toko voalohany dia milaza hoe tamin'ny voalohany dia tsy nisy endrika fa foana, ny dikany hoe foana dia izao, nikorotana ambony ambany, tsy misy filaminana. Ny tenin'Andriamanitra izay nonao, ny tenin'Andriamanitra izay ambaran'ny Tompo aminao, izay le fiverenana amin'ny voalohany izay dia manome filaminana ary fahariana, ary ny fahariana dia tsapanao hoe ay tena misy fahefana tokoa
ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Le fahefan'Andriamanitra izay naharany zavatra rehetra, le fahefan'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy. Zany ny fahefana omen'Andriamanitra anao, ahatonga ny zavatra rehetra ao anatinao hoe tanjaka, mampatanjaka anao ny tenin'Andriamanitra rehefa mandre ny tenin'Andriamanitra ianao. Ary le tenin'Andriamanitra izay enonao manjary fiainam-baovao indray anao. Mahatonga anao manana fiainam-baovao misaotra ny Tompo ao, fomentompo fiainam-baovao. Raha mamaky tsika ry havana, na mihaino vaovao eran-tany, na mijery ny gazety eran-tany, dia raha mijery maika ianao dia zavatra manjombona avokoa ny zavatra misy. Ary rehefa mijery tsika vaovao any ivelany dia miverina indray ny valinaretina Covid-19. Fa rehefa miverina amin'ny tenin'Andriamanitra isika, dia ny tsaronao dia izao, misy filaminana ao anatinao, ary misy fahefana ao anatinao, misy tanjaka ao anatinao, ary tanjaka indray mame fiainana vaovao, le fiainana mandrakizay omeny Tompo anao. Hoy le mpanompon'Andriamanitra anankiray mijoro vavolombelona. Zaho izy rehefa mifo maraina dia ny mamaika dia mijery télé na mijery antsoina hoe internet, zany hoe inona vaovao farina maneran-tany, satria ny heverina fa izay olona mahara-baovao zany manam-pahefana, zany matanjaka. Fa ny mahagaga aho izy araka ny azakazahako mifo maraina miheno vaovao maneran-tany, dia izay no mamaika voalohany dia izao matahotra. Ary ny tahotra ao anatiko izao matahotra ho faty, matahotra an'izao tontolo izao. Fa rehefa nandray an'i Jesosy miverina amin'ilay fitiavana voalohany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, isaky mifo maraina aho dia mamaky ny soratra masina, miaona amin'ny Tompo aho, dia ny mahagaga fa feno tanjaka sy fiainam-baovao ary filaminana amin'ny fiainako. Dia avy milalao amin'ny Tompo, miverena amin'ny fitiavana voalohany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra mame filaminana ao anao. Raha mitonga eto ianao izao mahatsapa feno fikorotana, mahatsapa tsindry ihany koa satria eto amin'izao tontolo izao misy tsindry isan-karazany. Rehefa ao anatinao ny tenin'Andriamanitra dia mahatsapa ianao Tompo misaotra anao, menao filaminana amin'ny fiainako ary farina vaovao indray. Fa tsy izany ihany ry havana, fa ny tenin'Andriamanitra dia izao mame fahafenona eo amin'ny fiainantsika. Mame fahafenona. Raha mijery an'ireo tetiaran'ireo ianao, dia misy 400. Inona ny hevitra izay? Misy dikany ry havana ny isa ao amin'ny soratra masina. Isa 7 dia milaza hoe fahafenona. Ary ny isa 400 dia 7 ampitomboana 2 mira 400. Izany tena milaza fahasoavana anampy fahasoavana. Ka ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, zany lazainy manomboka hatrany amin'ny antsoina hoe Abrahama dia atrao amin'ny Jesosy Kristy. Misy fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainao dia izao ny tsaronao tena misy fahafenona omen'Andriamanitra anao. Ary ny fahafenona ry havana izao milaza fahatsarana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Misy amin'ireo tsaroantsika tsara maka an'ireo tetiaran'ireo tsika fa misy mpanompon'Andriamanitra tsy nanana zanaka. Anisan'izany ny raha mijerintsika nary Jakoba ary nary Abrahama azy, ary tena tsy nindra hoe mahavita zany Andriamanitra mame taranaka maro indray noho ny teny fikasana. Fa ny mahagaga dia izao fenon'Andriamanitra ny fahabangana eo amin'ny fiainanao. Ary ny fahabangana tsaronao dia izao rehefa feno dia tsara ianao Andriamanitra, feno fahatsarana amin'ny fitondranao amin'ny fiainako. Mazana ry havantsika eo amin'ny fiainana zatra manao fampitahana. Ny fampitahana voalohany izao izay feno rasa ny olona maneran-tany, fa tsy aty Madagasikara ihany fa iteny izao ny filoham-pirenena maneran-tany. Ankoatra ny firarontsoa, ankoatra ny fiarabana, dia inona ny andrasan'ny mpiasa rehetrarehetra maneran-tany rehefa miteny ny filoham-pirenena? Fisondrotan'ny karama. Raha vao tsy misy an'izay ny kabary dia misento ny olona. Ary mahatsapa banga zany zavatra lazain'ny filoham-pirenena izany. Ry hava malala amin'ny Tompo. Na omenanao azy tontolo izao, na omenanao azy ny zavatra rehefa tsy ao anatinao ny tenin'Andriamanitra, Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, dia mahatsapa fahabangana ianao. Fa rehefa ao aminao Jesosy, na mofo 5 sy azan-drano 2 aza, fantatr'Andriamanitra anie ny mahasoa anao ary izy anie manomana ny hoavinao sy mame zavatra tsara eo amin'ny fiainanao ary ndikany fahafenona dia izao ataon'Andriamanitra maro toerana ianao eo amin'ny fiainanao. Ataon'Andriamanitra maro toerana. Fa zavatra mitranga eran-tany dia izao mitsingilaila ary ozongozolona izao tontolo izao ny fiainantsika na momba antsika manontolo. Fa rehefa ao anatinao Jesosy Kristy ilay vato fehizoro ny fiainanao dia ataon'i Jesosy maro toerana ianao. Ary tsy izany ihany ry havana, fa ny tenin'Andriamanitra rehefa mare tenin'Andriamanitra ianao, fa teny fahatelo meny tompo antsika izao, ny fahamarinan'Andriamanitra no ambarany aminao. Fahamarinan'Andriamanitra no ambarany aminao.
Hitantsika ry havana fa reo mpanompon'Andriamanitra tetiarina lazain'ireo dia hitantsika hoe ianona neka tena nanana toetra tsara ary tsy nisy tahaka azy na teo aloha ny taoriana noho nandeha mahitsy nanao izay marina teo mason'Andriamanitra izy fa misy karazan'olona amin'ireo tetiaran'ireo izay hitantsika hoe mampalahelo ny toetrany fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahamarin'Andriamanitra dia zao aseho an'Andriamanitra ny marina eo amin'ny fiainanao noho ny fahasoavan'Andriamanitra ka ny fahamarin'Andriamanitra izay ambanin'Andriamanitra ry havana dia zao za miteraka fahombiazana ao amin'ny fiainanao. Rehefa miresaka amin'ny olona ianao dia izy ny olona marina miovaova, marina any aminareo tsy marina aty aminay, marina any Afrika tsy marina any Eropa, ary marina amin'ny finoanao tsy marina amin'ny finoko. Fa rehefa Andriamanitra manambara ny marina dia manaiky ianao tahaka an'ity kapiteny Romanina rehefa nijery an'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Izy Andriamanitra mitsy manambara ny fahamarinana eo amin'ny fiainanao. Mety misy zavatra manjavozavo eo amin'ny fiainanao ankehitriny tsy fantatro misy ny antony inona Jesosy ny anton'izao fa maninona ny tahaka izao nahoana indimanao nahoana ianao mbola tsy voavaly ihany. Valiny dia izao Jesosy Kristy irery ihany manambara ny fahamarinana eo amin'ny fiainanao. Araka ny teny Jesosy hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Nenjara anao ankehitriny miverena amin'ny alalan'ny fitiavana voalohany amin'ny tenin'Andriamanitra. Zany tenin'Andriamanitra zany mame anao tokoa. Zany hoe filaminana mame anao fahafenona ary mame anao fahamarinana araka n'Andriamanitra ry havana. Miverena amin'ny fitiavana voalohany amin'ny alalan'inona faharoa fanan'Andriamanitra. Rehefa manambara an'ireo tetiaran'ireo ny tompo dia mahita ny fiainan'ireo dia zao anisany dia nitarihan'Andriamanitra amin'ny lalan'ny fanahiny izy. Ary lay mofinainy androany sady perikopy androany 10 minitra ho an'sekoly lahy teo dia milaza hoe ny fanan'Andriamanitra mahatonga anao ilaza hoe Jesosy ny tompo sy mpamonjy ahy. Ary izay fanan'Andriamanitra izay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty zany nitahiry anao. Fa faonao tokoa moa ry havana amin'ny lalan'ny fanan'Andriamanitra. Ny ahafantarina ry havana faonantsika ny fanan'Andriamanitra ary tsy misaraka mihitsy ny tenin'Andriamanitra sy ny fanan'Andriamanitra. Rehefa mamakytsika amin'ny fotodalana tsipitsipika FJKM misy aminareo manan'izany, misy aminareo tsy manan'izany. Fa rehefa mba tonga izao fety izao mba vidiana ihany ilay fotodalana tsipitsipika FJKM. Fa ny olona manko rehefa hividy an'iny izy dia olana izay nijereny amin'iny. Rehefa misy problème na olana mitranga dia izay izy vao mamaky an'iny. Fa manompo izao mba vakio ny ilay zavatra tsara be da be ao anatiny. Fa ny ao anatin'izay dia inona ny antom-pisin'ny FJKM, inona ny fombany. Ny valiny dia izao anankiray ny fotom-pinoantsika dia izao ny tenin'Andriamanitra eo ambany fitarian'ny sy fanazavan'ny fanamasina. Ka ny fanamasina ry havana eo amin'ny fiainantsika dia tsy misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa ao anatinao ny fanamasina dia nitsarinao voalohany dia manafaka antsika ny fanamasina. Manafaka antsika ny fanamasina. Ary ny fahafahana izay ananao dia manana fifandraisana amin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina ianao. Ilay fanahy nananganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, izany fanahy izany nomen'Andriamanitra anao. Miverina indray ianao amin'ny fitiavana voalohany. Ary natao hoe fitiavana voalohany io ry havana izao ilay voalohany dia milaza hoe ny voalohany indrindra, ny ambony indrindra, ny sarobidy indrindra dia ny fiarahana ao amin'Andriamanitra. Na inona averinao hatakalo amin'izany amin'ny voalohany mety mahafinaritra anao fa ny fiafarany dia mitomany ianao ary mahalahelo ary diso fanantenana ianao. Fa ny voalohany indrindra dia izao ny fifandraisanao amin'ny tompo. Ianao ny mifandray amin'i Jesosy hoe fa raha mamaky ny matoan-tenitsika ao amin'ny soratra masina dia Andriamanitra mihitsy manantona anao, izy mihitsy miantso anao. Matio ny ka olona mipetrapetraka ampamaroa-ketra fa tsy nieritreritra mihitsy ny anaraka an'i Jesosy fa rehefa hitan'i Jesosy dia Jesosy andao anaraka tena andeha izy ary fatan'izany. Ny dikan'izany dia izao rehefa nitorotona tamin'ny fahotana isika dia tsy manana herina tanjaka na finiavana anao ny tsara intsony fa noho ny asan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy dia izy miasa, izy miazona, izy mitaona anao. Dia hoy izy Jeremia, tao aminao aka voataona, nosamborinao aka resinao. Dia izany ny fitiavan'Andriamanitra anao. Fa tsy izany ihany ry havana, fa rehefa ao anatinao izay fanahy-masina izay dia mahatsapa voalohany, mahatsapa fitiavana ianao, ilatsona hoe agape, ny ambony indrindra ary tsy misaraka amin'ny fitiavana ny safidy. Rehefa atao misafidy manko ianao ry havana dia ao akaiky koa ny fitiavana. Ary rehefa izay dia manana fifaliana ianao ary manana fiadanana ianao. Fifaliana izay tsy tahaka an'izao tontolo izao ny fifalianao.
fiadanana izay tsy tahaka an'izao tontolo izao fiadanana avy aminao fa tena fiadanana avy amin'Andriamanitra. Hoy ny soratra masina perikoparintsika tamin'ity taona ity manao hoe tsy araky ny habe ny fananan'ny olona ny fifaliany, tsy arakaraky ny habe izay ananan'ny olona na vola mankarena na voninahitra ny fiadanany, fa ny olona tena manana fiadanana tena izy ary tena marina dia ny olona feno fanahy ny tompo. Dia voalaza ny soratra masina fa ny tompo izany fanahy izany, fa izay toerana ny fanahy Kristy ny toerana fahafahana. Ho ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray mijoro vavolombelona. Raha ny vola ve tena nananako ny vola, ny voninahitra ve tena nananako ny voninahitra, fahefana ve tena nananako ny fahefana, fa tsy nananako fiadanana sy famonjena izany. Fa nananako fiadanana manompoko izao dia ny fiverenana ao amin'i Jesosy Kristy, fiverenana amin'ny fitiavana voalohany, izany nananako fiadanana. Ry havako, raha mbola hitanao mihitsy midiran'i Jesosy ianao izao, mankaty am-piangonana ianao izao, manao asa fanompony ianao izao, fa tsaroana hoe mbola misy zavatra banga eo amin'ny fiainako izany. Na dia mihira mafy azy aho, na dia tena mamaky soratra masina azy aho, na dia tena mihaino toroteny azy aho, mbola misy zavatra banga ao anatiko. Inona ny aton'izany? Valy ny tokana izao miverena amin'ny fitiavana voalohany, mibeba ary ny miverena dia izao hovay mihitsy ny sainao, hovay ny fonao, manenina ny amin'ny fahotany ary miverina amin'i Jesosy Kristy. Fanahy masin'Andriamanitra irery any manovanao, tsy efa ny saina sy ny nofo amandra zany, fa tena asa ny fanahy masina izay manova ny fiainanao. Aza ny fanahy masina izany ry havana mahatonga anao manana tanjona indray eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, manana tanjona eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Andreo tetiaran'ireo dia voalaza 400 laza fahafenona ao azy 400 izay, fa izy ireo tsy raray avy raha mamaky tsika 400 ampitombona telo zany mira 270. Fa rehefa jerenao tantaran'ireo olona tsy raray avy ireo zao manana tanjona eo amin'ny fiainan'Andriamanitra, manana tanjona eo amin'ny fiainan'Andriamanitra. Azany koa ianao misy tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, ary ny tanjon'Andriamanitra dia zao lehibe lavitra noho izay tanjonao na mivinanao. Ireo mpanompon'Andriamanitra izay voatononareo na misy banga ihany koa azy, ary misy tena tsy neritreritra mihitsy. Ao amin'ny tantaran'ny zanak'Israely manko ry havana tsy mba tononona loatra ny vehivavy, fa ao amin'i Jesosy Kristy dia naveriny mihitsiny hoe reto misy vehivavy anankidimy voalaza voatanisa teo ireo, na Rahaba na Tamara na Batseba, lazainy avokoa. Fa inona dikan'izay tena tsy misy fizahatavan'olona amin'Andriamanitra, fa matoa ianao tahaka izao misy tanjona lehibe apetrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ry havana, tapitra sady ity ny taona 2024 dia manontany teny ianao, dia mety ny tomba anezaka ataonao dia izao: Jesosy tena tsy nety ity taona ity, tsy nahomby zahay. Araka ny voalaza hoe ny 3 apa-efatra ny olona miasa eran-tany dia natsapa faty antoka ary natsapa ihany koa sahirana ny fandrarahana. Fa ao amin'Andriamanitra dia izao tena misy tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ho avy indray ny taona 2024 izao ny tsarovy, manana tanjona eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. 9 Desambra anio mbola misy 520 andro orinan'izao ny anjaranao dia izao: Jesosy inona kay ny tanjonao eo amin'ny fiainako, inona ny tanjonao eo amin'ny fiainako. Ary ny tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia ny hevitra izany dia izao: Andriamanitra manatrika anao mandrakariva. Zany no hevin'izany fanahy masina izany. Tsy manao hoe tanjona ihany izy, fa tena manatrika anao Andriamanitra, ary efa manatrika anao Andriamanitra izao miaraka aminao Andriamanitra. Momba anareo mandrakariva ambarapatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Hiatrika ny taona ho avy ianao hoe dia hoy Jesosy mantsy amin'ny mpianatra: aza manahy fa ny voninkazo aza na ny ahitra izay atao any tsara mpitso ampitafian'Andriamanitra tsy mainka avaina rorokely finoana. Ary ny afatry ny voromanidina izay tsy mamafina mijinja, zany kory tsy milaza hoe tsy tompona andraikitra ianao na tsy manana andraikitra ianao, dia ho ny tompo milaza hoe reny azahin'Andriamanitra mainka avainao rorokely finoana. Ry avy milalao amin'ny tompo, fanan'Andriamanitra ao anatinao milaza hoe manatrika anao Andriamanitra, manatrika anao Andriamanitra. Tsy irery ianao. Mety misy fotoana ianao zao mipetraka rery, misy fotoana ianao zao miady rery eo amin'ny fiainana, mpiara-miasa aminao, ny ray aman-dreny, ny ray tampo mety tsy mahita anao akory ny ady-panatitra ianao. Zao ny tsarovy an'io, manatrika anao Andriamanitra. Eo akaikinao ny tompo, fa mivalina izany dia izao miverena indray amin'ny fitiavana voalohany, miverena amin'ny Jesosy Kristy, fa zany ny fitiavan'Andriamanitra anao. Ny farany miverena amin'ny fitiavana voalohany amin'ny alalan'inona? Tenin'Andriamanitra. Faharoa amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra, ary ny fahatelo farany dia amin'ny alalan'ny finoanan'Andriamanitra.
rehefa mijery sika ry havana tantaran'ny Abrahama dia zao ny antsoina azy akoatrany hoe Abrahama anarana tamin'ny voalohany dia antsoina hoe Abrahama rainy mino arainy firenena maro. Zava-dehibe teo amin'ny fiainan'i Davida sy Abrahama dia fananany finoana ary mpianatry ny tompo rehefa niona tamin'ny Jesosy dia zao milaza manao hoe tompo ampitomboany finoanay. Dia ho Jesosy milaza na dia manana finoana tahaka ny voatsinapy azy ianareo dia ilaza amin'ny tendrombohitra hoe mianjerana ny ranomasina tonga aminareo zany. Dia avela Jesosy zay mangataka amin'ny tompo tsy maintsy mandeha amin'ny finoana. Ka inona andikany hoe finoana ry havana eto? Nefitry ny teny hoe finoana dia zao matoky an'Andriamanitra ianao, matoky ny fitondran'Andriamanitra ianao. Ireo tetiarana ireo ry havana dia averina indray le 400 dia mahagaga fa misy fitondran'Andriamanitra tsy takatra ny saina mihitsy. Voalaza ao ny Naomi zany Naomi zany ny olona faran'izay nanan-karena vetivety eo tena nitotongana ny fiainany ary tena nandady mihitsy. Raha volazantsika dia olona tena farany nahantra kinanjo tao amin'izany olona izany no nipoiran'ny taranaka Davida ary indrindra nipoiran'ny taranaka Jesosy Kristy. Inona ny hevitra izany ry havana? Ny hevitra izany zao matoky ny fitondran'Andriamanitra anao. Tsy mora mamakivaky ny asa ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Fa ny mahagaga dia izao miasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, miasa eo amin'ny fiainanao Jesosy Kristy, miasa eo amin'ny fiainanao fanamasina, na tsy hitan'ny masonao azy, na tsy tsapan'ny tananao azy, na tsy takatry ny sainao azy, dia izao ny tsarovy miasa eo amin'ny fiainako Andriamanitra, matoky azy aho, fa zany ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Ary tsy vitany hoe matoky ry havana izao manaiky koa ianao. Dia misy irany sekolelady manao eny a eny a tompo, manao eny a eny a tompo. Rehefa miteny Jesosy milaza hoe tsy mety zany dia hoenao miteny hoe eny Jesosy manaiky aho. Mila manana valiteny entsika eo amin'ny Jesosy ry havana. Ary zay le fanekenan'i Jesosy le tompo sy mpamonjy ao amin'ny tompo dia eny amen hozy izy ny Paoly apôstôly. Milaza zany hoe tsy misaraka amin'ny teny fikasanana ny finoana, fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Ary tsy zany ihany ry havana fa ny dikany hoe finoana dia manana fanapahan-kevitra ianao. Manana fanapahan-kevitra ianao ary fanapahan-kevitra mazava tsy miankina amin'ny zavatra hafa fa ny ekinan'izany Jesosy Kristy ny orenan'ny fanapahan-kevitra. Inona ny lazainy soratra masina, inona ny lazainy Jesosy? Manana fanapahan-kevitra ao anatin'izany. Rehefa tsy manana fanapahan-kevitra manko ianao dia ozy izy Jesosy hoe devoly eny manjaka eo amin'ny fiainanao hoe aoka mivaly teninareo eny dia eny tsy dia tsy mihoatra noho izay avy amin'ilay ratsy. Tsy maninona ry havana fa ny fahatelo sady hanao tantara kely arao avy eo dia izao mahafantatra ny zava-dehibe ianao sady manana fanapahan-kevitra ianao mahafantatra ny zava-dehibe ao amin'ny fiainana. Dia ozy izy ny olona rehefa manao ny dinika ho an'ny zanakitsika rehefa hiasa izy, rehefa hiditra hiasa nareo ry tanora dia ozy izy ny olona tompon'andraikitra voaloha amin'ny toeram-piasana. Anisan'ny fanontaniana petran'izay. Alahary hoe izay zava-dehibe sy zavatra maika amin'ny ito. Inona ny zava-dehibe ary inona ny zavatra maika? Raha vao tsy hainao mandahatra an'izay dia ozy izy ilay tompony orinasa mety hanahirana fiarah-miasa aminao mety hanahirana. Fa ny olona manana an' Jesosy ny fanamasina manana finoana dia izao rehefa manaikitsika fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy dia mazava amintsika ny hoe tia ny zava-dehibe ary tia ny zavatra maika eo amin'ny fiainantsika. Averiko izy ity efa renareo teto fa averiko 10 minitra, tsy ataoko 10 minitra fa latsak'izay. Anniversaire ny Ronald Reagan tantara tena marina. Mbola tanora izy tamin'izay. Teo izy ny dadatoany. Inona ny kiraro tianao? Kiraro carré ny lohany sa kiraro somary maranitra lehilahy zany Ronald Reagan filoham-pirenena Amerikana 40 taona izy. Teo izy anniversaire an'izany ohatrany alahady androany. Dadatoa aloha zaho eritreritra. Tonga indray nefa miatombotra ny andro. Inona ihany ny kiraro tianao satria ny dadatoa ampanao kiraro. Lay carré le boucarré izy miteny sa oka aloha eritreritra dadatoa. Tonga ny alahady maraina iny dadatoa mitondra kiraro. Fa le Ronald Reagan fa azo inona? Fa kadoko zavatra vaovao meny dadatoany. Navoaka ny kiraro, ny ankavia carré ny lohany. Ary ny ankavanana maranitra ny lohany.
dia sady meziny sento isis ronadikany dia ziziny dadatoany anaka rehefa tsy manapa-kevitra ianao a dia ny olona manapa-kevitra amin'ny fiainanao rehefa tsy manapa-kevitra ianao zao tontolo zao manapa-kevitra ary mitomany sy miseto ary matiantoka ianao ary ilaozanao sy fanaroatra eo amin'ny fiainanao ry avy milala amin'ny tompo fanapa-kevitra tsara indrindran'io dia ao amin'i Jesosy Kristy ianao ilay tompo sy mpamonjy ny fiainanao ary efa amin'i Jesosy Kristy ianao dia manana antoka ianao ary ny antoka tsara indrindra amin'ny fiainanao dia ianao mibebaka ka antoka sady amin'ny lasy zany ankehitriny amin'ny ho avy ny antoka manko ry avy raha manao taratasy amin'ireny mpiatohana ireny tsika fa dia fiatohana no avinao ihany manomboka izao ka hatramin'ny farany volin'ohatra izao no iatohanay ianao fa tsy mieritreritra izay lasanao any loatra amin'ny fiatohana fa rehefa ao amin'i Jesosy ianao ka manaiky mibebaka dia tohan'i Jesosy ny lasanao sy ny ankehitriny ary no avinao zay ny nahatonga Martin Luther rehefa nitoriteny tahaka izao izy dia hoy izy ny devoly taminy ianao zay mitoriteny io zao nitoetranao taloha zao nitoetranao taloha zao nitoetranao taloha zao nitoetranao taloha dia hoy izy Martin Luther zay nanangana amin'ny fiangonana tsarotsika ao anatin'ny FFK milaza hoe zany rehetra zany efa nidiovon'i Kristy tamin'ny rano zany nidiovon'i Jesosy tamin'ny rano zany ry havana tianao ny Jesosy ka nomela ny elokao tena tianao Jesosy ka mamela ny elokao ny anjaranao dia mibebaka tsy miverina amin'izany fahotana zany tsony ankehitriny ny fotoam-pakasitrahana ankehitriny fotoam-pamonjena ary no avinao manantoka azo antoka ianao raha manaiky fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy ary na ho avy an'io aza ny tompo rehefa miverina amin'ny fitiavana voalohany ianao dia manana antoka amin'ny fiainao ka aza manahy aza matahotra fa ny Jesosy ianao dia avy milalao amin'ny tompo mifeny dia izao miverena amin'ny fitiavana voalohany nareo miara-mamaly amin'ny lalan'ny aby amin'ny lalan'ny tenin'Andriamanitra faharoa amin'ny lalan'ny fanahin'Andriamanitra ary ny farany amin'ny lalan'ny finoanan'Andriamanitra ry havana ny dika ny teny hoe Jobily dia ny dika an'izany dia taom-panafahana Jobily fisondronono ny mpitandrina izay niara niasa tamintsika fa ny tena hevi-dehibe ao anatin'izay dia afaka isika ko raha ny zanaka manafaka anareo Jesosy dia ho afaka tokoa ianareo ny fifaliana ao anay mpitandrina dia ny fiangonana na zanak'Andriamanitra manaiky eo manomboka izao apastera dia Jesosy ny tompo sy mpamonjy aho iverina amin'ny fitiavana voalohany aho ary ny fifaliana ao anay mpitandrina dia izao manaiky tokoa hoiraky ny tompo ianao ilaza amin'ny voamafaly amin'ny olombelona rehetra ary ijoro vavolombelona tsy menatra ny antsony tompo eo amin'ny fiainanao ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika kosa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy amen.